alahady tolakambo alahady voalohany amin'ity volana oktobra ity izay anasan'ny tompo atsika mba iombonayna ary anasany itsika iray latabatra amin'ny ko ampitovana amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Petraka isika.
aoka hitsangana ny fiangonana amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ny salamo fa 570 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ary ny andininy fahenina sy fahafito no ifampitomantsika isaotra idera ioby ankalaza an'andriamanitsika avia aoka isika ioby ho an'i Jehova aoka isika anao fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika aoka keo anatrehany amin'ny fiderana isika aoka anao fifaliana ho azy amin'ny firana isika fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambony Andriamanitra rehetra izy avia ka aoka iondrika sy ankoka isika aoka isika andohalika anatrehany Jehova mpanao antsika fa izy no Andriamanitsika ary io no sofiana manandratra ny fonay ary mampiray ny feonay eto anatrehanao zay ry tompo Andriamanitray ray zanaka ny fanahy masina lay Andriamanitra mandrakizay tompony zao rehetra zao mpamonjy anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary mitantana ny fiainana isanandro ka mampitombo sy mahatanteraka araka ny sitraponao ho an'ny tsiraray avy ny anjara fahasoavana ny anjara fiadanana ny anjara fifaliana ary ny fiainana be dehibe omenao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao raisy tompo ny dera ny aja ny voninahitra ny laza ny fiandrianana ny fanapahana rehetra fa ianao no mendrika izany ary ianao rehetra satria avy aminao ny zavatra rehetra ary ianao no mahatanteraka ny zavatra rehetra tafavoreto ny mpianakavy finoana zay nantsoinao avy amin'izao tontolo izao ary amasinonao fiangonana tokana miray amin'ny zanakao dia vatany ety an-tany tompo mangataka aminao zay manatrehanay ary ampitombony finoanay azonay mivelona tanteraka ny arena avy any ambony ahatonga anay ho tena zanak'Andriamanitra marina tokoa manome voninahitra anao ary ahatonga anay hanana anjara feno amin'ny asanao ka andraisanay valisoa tompo fantatray fa tsy ho takatray zay ilainay nefa miankina aminao ary raisina avy aminao koa manatrehanay veloma ety anatinay ny firaisana
amin'ny alalan'ny fanana masona ary mehery ny teninao mba hanova anavao ary ampitombo anay amin'ny toepana mahazanaka Andriamanitra amin'ny aratsoan'i Jesosy Kristy ilay tena zanaka no mitrana izany vavaka izany misaotra ray. Amen. Petraka isika. Eno ampanajana sady ampietreretana lalina riavana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra tia ny velomantsika indray. Minoa fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray atao amiko ho Jesosy. Fa raha tsy zany dia minoa no ny asa ihany aza. Fa izay rehetra mandany zanaka no tsy manana ny ray koa, ary izay manaiky ny zanaka no manana ny ray. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany dia andeha andiny tena isika iaiky ny tsy fahatanterantsika nefa koa isaotra no mbola mety amelan'ny tompo atsika andiny tena mba handray fiavaozana hivavaka isika. Ray eo manatona anao zay satria anao ny rainay le nanangana anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanaka ao lahy tokana. Na dia tsy mendrika azy zay, na dia malemy azy zay, na dia mpanota mahantra azy zay, dia tianao tamin'ny fitiavana tsy misy to azy, fitiavana tsy mety levona, fitiavana tsy miova. Misaotranao zay no zany. Nefa tompo nandreny sitraponao zay dia mahatsiaro menatra sy mangay ahy, satria milaza fa mino anao zay nefa tsy manaiky ny zanaka, tsy manaiky anahaka ny Kristy amin'ny zavatra rehetra zay, amin'ny fiteny, amin'ny toetra, amin'ny fisainana, amin'ny asa. Eny tompo, manao anao ray zahay kanefa tsy manaja anao amin'izany maha ray izany. Ny ray ara-nofo aza atahoranay lavitra noho ianao, mamindrafo aminay amin'izany. Ary ankehitriny mitondra eo aminao ny mahazanaka anay izay satria tena zanaka. Ampio tompo mba hanahafanay an'i Jesosy Kristy ilay zanaka modely, ilay zanaka filamatra, ilay zanaka reharehanao satria nahatanteraka ny sitraponao. Avao zay ty anatinay ny fananay tompo mba hanahafanay any Kristy amin'ny zavatra rehetra, hitombony ny finoanay ka hanaovanay ny zavatra rehetra amin'ny fampisehoana ny fahatsaranao, ny fitiavanao, ny fahalebiazanao ary ny herinao mahagaga. Dia amin'ny aratsoan'i Kristy no ametrana izany vavaka izany ary angatanay ny famelan-keloka sy ny fanadiovana feno avy aminao hany mpamela heloka miaraka ny fiangonana. Rainay be famindram-po ny talao aminao zay mamelany helokay. Diovy zay ho afampahotana, sasao zay mba ho afa-keloka, ary avaozy ny fanahinay mba ho veloka ny boanao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanaka mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen.
ry havana tsy misy manana fitiavana lehibe mihoatra noho ny Andriamanitsika. Ary zany fitiavana zany mbola eno ny fangatantsika sy ny vavaka ataontsika, na dia fantatsika ary fantany aza fa tsy tanteraka ao anatin'ny fiakenkeliko isika, fa tsy tanteraka ao amin'ny fahadiovam-po miaiky ny fahotantsika isika, na dia fantany aza fa tsy feno ao amin'ny fahatorotoroana sy ao amin'ny fangorakorahana noho ny nampalalovantsika an'Andriamanitra aza ny fifonatsika. Enoy ary ny teny famelan-keloka atolotry ny tompo anao noho ny alehibe ny fitiavany. Mitsangana isika. Fa toy izao ny nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Zay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay, zay tsy mino ny zanaka tsy ahita fiainana, fa ny fahafatesan'Andriamanitra, fahatezeran'Andriamanitra azafady no mitoetra ao aminy. Noho izany dia ambara fa voavela ny elokareo noho ny amin'ny Kristy masina. Midy rano tompo. Amen. Na dia menatsahaka ny jaky aza ny fahotantsika, dia efa nidiovin'ny tompo fotsy mangatrakatraka tahaka ny sily. Na dia nitarehiny ra milaza ny fahafatesana aza ny fahotantsika, dia nataony fotsy tahaka ny oram-panala. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra, tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo amin'ny Kristy, dia aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka ifampiantra sy ifamela eloka. Andeha ary isika iondrika, atsiaro am-potsika ao na iza nananantsika alahelo, na iza natezitra atsika, na iza nety nitsirininy tsy fitiavana na dia kely monjaza tao amintsika. Ary teny amin'ny tompo hoe misaotra amin'ny famelan-keloka ao ankehitriny mamela ny eloko ireo kosa ao. Dia voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Amen. Mipetraka isika.
zao dia manomana amin'ny fomba mampanantsika isika andre ny teny voarakitra amin'ny soratra masina ataontsika ny hira izay efa voatondro dia mangataka ireo tompony anjara amin'ny vavaka sy ny famakian-teny misesy mba hiakatra ety. Misaotranao zahay ry Andriamanitra io no ny nanomezanao izao fotoana izao indray hamakianay sy hianoinay ary hanandratanay ny hatsaran'ny teninao. Mangataka ny fanahy masina izahay hiasa amin'ny teny izay hovakiana sy hotoriana aminay izao anio izao. Ary koa mbola mangataka ny fanahy masina hanokatra ny fosy isaina mampanahy anay ahafahanay miaino am-pifaliana sy andraisanay tsara izany teninao izany. Indrindrandrindra tompo, ahafahanay koa hampanjaka izany teninao izany ao aminay sy ny ankonanay ary ny fiangonanao. Ka na inona feo manelingely tsy ahafahanay manao izany dia ampangino raha io. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovana izany vavaka izany. Amen. Hiaraka mamaky ny teny soratra masina isika. Izany dia hita ao amin'ny bokin'ny Abakoka mpaminany, toko voalohany, andininy faharoa sy fahatelo, dia tohizana ao amin'ny toko faharoa, andininy voalohany ka hatramin'ny toko faharoa, andininy faharoa ka hatramin'ny fahaefatra. Abakoka toko voalohany, andininy faharoa sy fahatelo, dia tohizana ao amin'ny toko faharoa, andininy faharoa ka hatramin'ny fahaefatra. Rehefa hitantsika dia raha navakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Jehovah, indrisy ny ahela nefa nitarainako, nefa tsy nohinoinao. Mitaraina hoe loza, nefa tsy vonjenao ihany. Nahoana no ataonao mahita faratsianao ary mijery fahoriana ianao, fa fandravana sy loza ny eo anatrehako ary misy ady sady miseho ny fifandirana. Dia namaly ahy Jehovah ka nanao hoe, sorata ny fahitana, ka atao velona tsara ny soratra eo amin'ny fafana, mba ho azy ny mihazakazaka hovakiana azy. Fa ny fahitana dia mbola amin'ny fotoan'andro ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Eny, na dia mitaredretra azy izy andraso ihany, fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona. Indro, feno avinavina ny fanahiny ireny, fa tsy mahitsy ao anatiny, fa ny marina ho velon'ny finoana. Amen. Tsika ny famakiana tenin'ny soratra masina, izany dia ho hitantsika ao amin'ny Timoty faharoa toko voalohany. Timoty faharoa toko voalohany ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo.
timoty faharoa toko voalohany andiny fahenina ka hatramin'ny andimy faefatra ambin'ny folo. Amin'ny dika teny iombonana no hamakina izany amin'ny anaran'ny tompo. Izany no ampatsiarovako ny amelombelomana indray ilay fanomezam-pahasoavana narotsak'Andriamanitra tao anatinao, fony ao nametra-tanana taminao. Tsy mba fanahy mahatonga ho kanosa no efa nomen'Andriamanitra antsika, fa ilay fanahiny mahatonga antsika ho feno hery sy be fitiavana ary mahay mifehy-tena. Koa aza menatra ny ho vavolombelon'ny tompontsika, aza menatra ny amiko ihany koa, dia izao voafonja noho ny aminy. Fa aoka hiaretanareo fijaliana miaraka amiko ny vaovao mahafaly, araka ny herin'ny nomen'Andriamanitra anao. Andriamanitra no namonjy antsika sy niantso antsika ho vahoakany. Tsy noho ny asa vitantsika, fa noho ny fandaharan'ny tenany ihany ary noho ny fahasoavany. Efa nomeny antsika tao amin'ny Kristy Jesosy amin'ny fahasoavana izany, fony tsy mbola nisy ary akory izao rehetra izao. Kanefa nahariary ny antsika ankehitriny tamin'ny tsy nolay mpamonjy antsika, dia i Kristy Jesosy izay nanafona ny herin'ny fahafatesana sy ny nanambara mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana tamin'ny alalan'ny vaovao mahafaly. Ny tory izany vaovao mahafaly izany no nanendren'Andriamanitra ahy ho apôstôly sy ho mpampianatra. Ary izany koa no antony hiaretako izao fijaliana izao. Kanefa tsy nahakivy ahy izany, satria fantatro ilay nametrahako ny fitokiko, ary azoko antoka fa izy dia mahatahiry ilay rakitsoa nankininy tamiko mandra-piavin'ny andro fitsarana. Ireo teny efa renao tamiko no atao fenitra ho anao, ka tany mafy amin'ny finoana sy ny fitiavana nanantsika tafaray amin'ny Kristy Jesosy. Ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika no tehirizy ilay rakitsoa nankinina taminao. Amen. Faranantsika amin'ny famakina filazantsara ny soratan'ny Lioka, toko 7:10 andininy 5 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'ny tompo. Ary hoy ny apôstôly tamin'ny tompo, ampitomboany finoanay. Fa hoy ny tompo, raha manana finoana dia ohatra ny voatsinampy iray aza nareo, dia azonareo lazaina amin'ny vory azy io hoe miongota ary eo ka ambolena ao anaty ranomasina, dia anaikanareo izy. Ary iza moa aminareo no manana mpanompo miasa tany na miandro ondry, ka raha tonga avy an-tany an-tsaha izy, ilay mpanompo, dia anao aminy hoe avy fanganaka mipetrahinana. Fa tsy laza aminy kosa hoe efa izy manamboary izay sakafoko ary misikina ka manompo ahy ampara-pihinanako sy isotroko. Fa rehefa vita izany dia vao mahazo mihinana sy misotro ianao. Moa misotra izany mpanompo izany fa izy, satria nataony izay nadidiny. Dia tahaka izany koa ianareo rehefa vitanareo izay rehetra nadidinanareo, dia ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa izay ny tokony ho nataonay ihany no efa nataonay. Amen. Rahantsika manonona ny fanekam-ponoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lalitra sy ny taly ary mino an Jesosy Kristy zanany lahy tokony tompontsika, izay nitorotorona tamin'ny fanahy maso, akeriko mairobiritsy, nijaly nanapaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny azo fijalia, batika naleny, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, miakatra ao amin'ny an-danitra, mipetrika eo kavan'Andriamanitra Kristy.
velona finoana mahavelona lazaina amin'ny fomba hafa ny finoana velona no mahavelona fanahy masin'Andriamanitra ao amintsika mba ampitombony ny finoantsika ary ananantsika fahavelomana avy amin'ny finoana petraka isika ry havana tsy mifankaiza tamin'ny zavaniseho tamin'ny andron'ny abakoka ny zavatra miseho ankehitriny iainantsika lazaiko hoe mety amin'ny atsipriany samy hafa satria ny vaninandro samy hafa fa amin'ny ankapobeny dia feno loza isan-karazany nananotanina sy ny seho teo amin'ny fiarahamonina katastrofe isika ary mena ry zany isika valanaretina tsy misy tsy mety tapitra ady tsy hita fiafarana olana ary ekonomika zay me mampanjombona ny fijerin'ireo ekonomista sy mpitondra firenena olana ara-tsosialy olana ara-pianakaviana rivodoza tondra-drano aintany vonon'olona sy insécurité zany no mitraka zany no miseho ary nanahoana ny tao anatin'ny mpaminany tao iabakoka zany zay taratry ny ao anatin'ny mino koa azo aizary Andriamanitra aiza Andriamanitra am'izao hoe tona fon'Andriamanitra zay to ilaza ny mino tahaka ny abakoka hoe tsy valinao ny vavaka ataonaiko Jehova indrisy ny aelan'ny efa nitarainako nefa tsy nenonao firy-taona zay tsy kovida ihany resahana amin'io nitarainao hoe loza nefa tsy vonjenao ihany inona ny valitenin'ny tompo tsy nitaraina tahaka ny sasany tsy ny amoy fo tahaka ny sasany ene tsy zany ene ny fidianako anao tsy zany ene ny mahaoloko anao e fa ino ny azona sy ampita ny fikasan'Andriamanitra ho amin'ny olona zay matoky azy ampatsiary ny olona fa misy plan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra miseho ary fikasana io tsy eo amin'izay eritreretin'ny olona tsy eo amin'izay hitan'ny olona fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany soraty ny fahitana ho izy tamin'ny abakoka soraty ary atao velona tsara ny soratra mba ho azon'ny olona mihazakazaka ho vakiana misy kika misy petadrindrina misy soratra tiany tompo asehon'ny vahoakan'Andriamanitra amin'izao vaninandro izay isin'ny loza maro samihafa izao manan-kambara Andriamanitra manana planin'Andriamanitra ary ho tanterahany zany amin'ny fotoana fa izao aza matahatra ry havana rehefa mandinika ange isika rehefa mijery ange isika tamin'ny fotoana ny andohan'ny reny Covid ireny tamin'ny fotoana nanombohan'ny ady tany tatsika ireny tamin'ny vanim-potoana zay mbola iainantsika azy satria miseho any amin'ny atsimon'ny États-Unis rehefa avy namely ny tany Canada nitondra-drano be mahatsirava dia nitabataba ny gazety ny fahitalavitra ny olona anika tao rakotra ao anatin'izany ny tenin'Andriamanitra tao rakotra ao anatin'izany ny sitrapon'Andriamanitra ary indraindray aza nanompino reny ny mahavariana azy inandray hono ny vaovao ahoana indray ny antsy dia miara-mitebiteby miara-matahotra
ary ndraindray azy ao anatin'ny vavaka tsisy fanantenana tsony ay zary Andriamanitra tohatra ny nafoin'Andriamanitra zao tontolo zao mila mpaminany tahaka ny Abakoka zay say mandrakotra ny feony zao tontolo izao tsy mahita afa-tsy aloka sy faharavana ary fahafatesana mila olona afaka mijoro ho vavolombelona mitory eo amin'izao tontolo izao ny fahatsaran'Andriamanitra fa tsy foin'Andriamanitra ho any amin'ny fahalevonana ny olony na dia ratsy azy izao tontolo izao sy ny fombany fantatsika ine ambarany tenin'Andriamanitra ne fa eto amin'ity izao tontolo izao ity ny mpanjaka na ny andrinan'izao tontolo izao tsy mamafy voatsara fa voaratsy, tsy mamafy fiainana fa fahafatesana, tsy mamafy fahazavana fa fahamaizinana, tsy mamafy fijery tsara fa fijery maloka ratsy. Ao anatin'izany fahazon'Andriamanitra tahaka ny amoazan'Andriamanitra ny Abakoka isika. Fahazon'Andriamanitra. Nahoana ianao no taraina ohatran'ny olona koa e? Nahoana ianao no verevitra tahaka n'izao tontolo izao e? Nahoana ianao no mahita koa tahaka ny fahitan'ny olona fa tsy mahita ny fahitako? Soraty. Ambarao. Lazao. Fa na izao aza ny zava-miseho ny fitiavan'Andriamanitra ny azo. Naseho ny tantarany izany. Tsy zao nge vo nisy katastrofe, tsy zao nge vo nisy valan'aretina, tsy zao nge vo nisy lova samy hafa miseho e, tsy zao nge nefa kosa ny tenin'Andriamanitra tanterahana, ny planin'Andriamanitra mandroso. Dia zao nanambarany azy eo amin'ny Abakoka ny vakitsika eo, zay marina amin'ny finoana no very. Ay finoana kay ny lakile. Ao amin'izay tenenan'ny Abakoka hoe maty aiza ianao Andriamanitra. Ao amin'izay Andriamanitra miteny hoe velona ianao raha manana ny finoana. Velomin'ny finoana ianao fa aza mamono fo. Fa inona moa ny finoana e? Hoy ny ambaran'ny soratra masina azy, ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Romanina 10:15. Finoana tovozina avy amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy tovozina avy amin'ny deban'izao tontolo izao, tsy tovozina avy amin'ny fahalalana, zavatra nampiaiky mihitsy tamin'ity Covid ity dia izao. Ireo manam-pahaizana kalaza lahy amin'ny fahalalana rehetra tsy mitovy hevitra, samy milaza zay lazainy ary mifandaka. Dia mbola miaina ihany. Zany akory tsy milaza tsy tokony henona ny tenin'ny expert. Fa mamila henona koa zay lazain'Andriamanitra. Inona ny plan'Andriamanitra? Inona nge ny tiany ambara amin'izao e? Fa zay marina amin'ny finoana no velona. Zay marina amin'ny finoana no velona aminy. Ka raha miakika azy ny olona maty, afaka mikika sy ny mino velona. Velona! Satria velona ny mpanavitra. Tsy ho faty aho fa velona. Satria manana mpamonjy. Teny fampanantenana nataon'ny tompo ane zany, raha namarina ny fanekena taloha. Hitanareo ny tsy fitovin'ny marina sy ny tsy marina, ny fitovin'ny mino sy ny tsy mino, ny fitovin'ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Ho hitanareo zany. Mino amin'izany ve ny kristianina? Hoe tsy mitovy eny ny hijeren'Andriamanitra anao e, ao amin'ny finoana. Hijeren'ny olona tsy manana finoana. Tsy mitovy eny. Tsy mitovy. Ary zany natonga ny Abakoka santeno amin'ny 7. Haitsika tsara, satria efa nataony mpamorokira raha teo. Na dia tsy mamotsina azy zany avy, haitsika ingaminy toyny a, tsy misy voany voaloboka. Na dia tsy mavokatra hoanina aza ny sa, na dia vonoina aza ny ondrany amin'ny vala, raha dia tsy misy omby azy ao am-pahatra, nefa zao mbola hifaly ao amin'i Jehova sy ravoravo
amin'ny Andriamanitra ny famonjena satria nahoana satria ny tompo ny tanjako manao ny tongotra tahaka ny any deravavo izy ka mampandehany amin'ny avonako zany ene ao anaty tontolo malaka feno katastrofe mbola hifaly amin'ny tompo aho iravoravo satria manana Andriamanitra mpamonjy satria manana finoana velona ao anaty na dia to tanondomony fahafatesana azy izao tontolo izao sy ny rivotra manana fahavelomana ao anaty velona ny kristianina tsy mahazo manao zay maty azy zany a tsy tenina kristianina zany velona satria velona ny mpamonjika fa saingy zao move maheno zany tenin'Andriamanitra zany move mahavaky an'izany tenin'Andriamanitra zany amin'ny fiazakazahana ao amin'ny fiainana ny azakazaka inge zao fiainana zao e dia ozy tamin'ny Abakoka soraty mba ho hitan'ireo miazakazaka amin'ny fiainan'ireo soraty mba ho hitany ao soraty fa Andriamanitra manana planina za mahalala ny hevitra hiverako anareo izy tsy hevitra hitondra loza fa hitondra fiadanana zao e mila mianatra soratra masina ny mpinona izany azy motsy zao tsy fahalalanareo ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny zao va ny madiso anareo ny tompo marika toko faharoa folo andiny faefatra amby roapolo rehefa tsy fantatsika ny planina an'Andriamanitra dia mikoraraikitsika rehefa tsy fantatsika ny tenin'Andriamanitra dia miteny hafa zay tsy mitondro afa-tsy fanambarana ratsy zany mentsika mila mianatra soratra masina zany mila nangalana ny STA eto amin'ny fiangonana novana hoe sekoly alahady fa sekoly ny tenin'Andriamanitra ianarana ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga atsika manana ilay teny fampanantenana ao anatin'ny tontolo izay maroka haintsika tsara nge Jehovah ny mpiandra zany na dia mandeha amin'ny lohasaloko ny fahafatesana za tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko indraindray zany mora iraina rehefa mandeha tsara ny fiainana fa rehefa iny amin'izay efa tonga ny loza hafa le ira aiza ianao Andriamanitra narinao zahay e Andriamanitra tsy manary zany Andriamanitra fa ianao ny teny tadiaviny tapany mila mianatra soratra masina isika tsy ampy ny toriteny isana lahady ry avy tsy ampy mila mianatra izy ary tsy mianatra ihany fa mandalina ary zany nametrahana koa ny étude biblika mba mijery lalina fa tsy manafosafo fotsiny ahy jerentsika tamin'ny resaka ny etika teo zany raha mamakivaky fotsiny zao dia samy mandeha amin'ny aleny fa rehefa samy mandalina dia mahita fa hay misy zavatra mampiray sy mampiombona ao amin'ny tenin'Andriamanitra mila mandalina soratra masina manaraka étude biblika tsika fa tsy ho an'izay curieux ihany zany na ho an'izay manam-potoana ihany zany fa ny tsy fahalalantsika ny tenin'Andriamanitra dia mety mahavery atsika ary mety mahafaty ny finoana ao amintsika koa mila manana finoana velona isika mila manana finoana velona zany hoe finoana tsy maty ambaran'ny tenin'Andriamanitra nge fa misy finoana maty mety maty ny finoana antanitsika Jakoba toko faharoa haitsika tsara indroa izy miteny azy ao andininy fafito amby folo sy andininy fahenina amby roapolo maty ny finoana raha tsy misy asa zay ambaran'ny Jakoba amin'io dia ny asan'ny finoana hay ny marina no velon'ny finoana ka inona ny atao hoe marina ny finoana zany olona mandray ny teny mitahiry ny teny maharitra amin'ny teny ary makato ny teny ireo no manana finoana velona satria avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny finoana velona ilay finoana mahavelona dia miorina amin'ny finoana ny teny indraindray eny e zany ingeny ao fa dia lasa amin'izay ny indrokely sy ny indrokely tsy misy indrokely ny tenin'Andriamanitra ry avy tanteraka ny tenin'Andriamanitra fa mila inona ekeny fa zany ny maro finoana velona
fiainana zany hoe iainana le tenin'Andriamanitra fa tsy fantatra fotsiny. Sy namana zay tonga dia za nge mino ny baiboly io pastery fa inona ho voalaza ny baiboly io? Ozy izy tsy fantatro izy izy fa za mino an'io ka raha tsy fantatrako ny inonao. Tsy misy dikany zany hoe mino ny baiboly zany nefa tsy mahalala ny baiboly. Ny olona mino ny baiboly mamaky ny baiboly, mamaky ny baiboly. Ary ny finoana velona dia finoana miasa. Fa rehefa tsy miasa, raha tsy aseho amin'ny fiainana, raha tsy aseho amin'ny toetra, raha tsy aseho amin'ny fiteny, raha tsy aseho ao amin'ny fitondran-tena ny finoana dia sy misy. Fantatra ihany ange inona ny mety nefa indraindray hafa no atao. Rehefa tsy ainana ny finoana, maty izy. Dia manjary finoana pokaty. Zay nge nanao zao tamin'ny anaranao e, zao nge nanao zao tamin'ny anaranao e, zay nge ny angony isaka-lahady e, zay nge tsy mimanky tamin'ity tsy fantatro nareo ny tompo. Tsy fantatro nareo hatrizay hatrizay. Ny finoana velona, finoana miorina amin'ny fahalalana tsara ny tenin'Andriamanitra ary amin'ny fankatoavana izany. Ary zay ny finoana mahavelona. Finoana miorina amin'ny tenin'Andriamanitra any ka ahitana vokatra amin'ny fotoana. Vokatra amin'ny fotoana. Iabakoko eto dia mbola miaina ao anatin'ny katastrofe. Saingy velona. Velona Abakoka. Na dia tsy mamontsy ny aviary, na dia tsisy voaza ny voaloboka, na dia maty aza ny ondry. Velona Abakoka. Fa nahoana ny Abakoka ny velona? Nahoana ny Abakoka ny mbola mihira sy falifaly ary mioby amin'Andriamanitra? Satria finoana velona ny ao anatiny, finoana maneno. Riavana antsika ngeka mino an'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay velona satria nitsangana tamin'ny maty. Mino an'Andriamanitra velona isika. Ary zany Andriamanitra nitsangana tamin'ny maty zany manome ny hery ny fitsanganana amin'ny maty amintsika. Ka inona ny vokatry ny fitsanganana amin'ny maty amin'iny? Inona? Fiainam-baovao. Zany no lazany soratra masina azy. Efa natsangana tamin'ny maty ange isika e. Zany no nambarany soratra masina azy. Raha niara-maty tamin'ny Kristy isika dia niara-natsangana taminy koa. Ary niara-natsangana taminy isika dia mandeha amin'ny fiainam-baovao. Fa raha misy olona amin'ny Kristy, olom-baovao izy. Arak'izany ny olona velon'ny finoana dia olona mandeha amin'ny fiainam-baovao. Inona nge mba vaovao teo amin'ny fiainana? Inona mba nahavaozin'ny tompo teo amin'ny fiainako? Ary inona ny mbola ilako fanavaozana eo amin'ny fiainako ka mbola ianarako ny tenin'Andriamanitra? Fa ny finoana velona manavao. Manavao amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Miavao io. Manavao amin'ny fifandraisana amin'ny olona, amin'ny hafa. Miavao io. Fa tsy ohatry ny taloha foana ko. Ny namana taloha ihany mbola namako zao. Misy ny sasany cercle anio io ihany. Raha voatady tompo kely fa ahoana io. Miavao amin'ny fifandraisana amin'ny zavaboary. Fotoana zay niresahana betsaka an'izany zao. Ny mpandinika dia mihevitra fa afaka 100 na 500 taona. Zany hoe amin'ny fotoana ny zafiafitsika. Dia mety hanahirana ny iaina eto mitondra masika daholo isanandro isanandro. Sarotra ny iaina. Io Sainte Marie io zany hodifitry ny rano teo io satria maro ireo nosy izay letika any ambanin'ny rano satria no ny fitombon'ny température. Dia hiakatra ny ranomasina hodifitra. Tsisy toerana honenana intsony ireo vahoakan'ny oseania. Mila iovaina ny fifandraisana amin'ny zavaboary mba tsy tonga any amin'ny katastrofe. Fa avaoziny tenin'Andriamanitra zany. Mila vaozina ny fifandraisana. Mila vaozina ny fisainana, ny fiteny, ny fanompoana, ny fitondran-tena. Mila vaozina. Ary zany natonga ampiandra iteny hoe ampitomboa ny finoana ay. Lazaina amin'ny fomba hafa hoe ampitomboa ny asan'ny finoana eo amin'ny fiainana andavanandro. Ampitomboa. Ahoana nefa ny hitomboa ny asan'ny finoana raha tsy mitoetra amin'ny finoana isika. Komite zanana finoana velona, finoana miorina
amin'ny fahalalana tsara ny tenin'andriamanitra, mianatra mandalina ary miaina sy mahatanteraka izany amin'ny fifaliana. Ry havana, ny olona inge dia miteny daholo, za manana finoana. Ary Jakoba azy dia niteny, ianao ozy izy miteny hoe manana finoana, fa asehoy. Aza mianana fotsiny hoe manana finoana, fa miezahana na finoana velona, miezahana na finoana miorina tsara, mba hamelona anao zany finoana izany, hamelona ny fo, hamelona ny saina, hamelona ny teny, hamelona ny fanahy, ka tsy tenenana hoe maty aho, fa velona, satria velona ilay inoko, velona ary manana anjara tsara ho manina ho aho, ary mitahiry aho mandra-pahatonga ny fotoana izay ialako eto. Matoko izany ve tsika? Sao dia ty ny atmosfera teraka ny katastrofe maro samy hafa, sao dia izany ange ny banao amin'ny fiainantsika e, fa tsy ny fanantenanana ilay Andriamanitra velona. Antsoy aho dia valiko ianareo, antsoy aho dia aniko zava-mahagaga izay tsy fantatra reo. Ry havana, raha matoky amin'ny finoana isika, Andriamanitra koa mahatoky mamelona antsika amin'ny finoana. Raha manaiky hanompo ka hampiasa ny finoantsika amin'ny ataosika, hampiasa finoana, atao amin'ny finoana ny fanatrena fanompom-pivavahana, atao amin'ny finoana ny fanatanterana didy, atao amin'ny finoana ny fifandraisana amin'ny hafa, atao amin'ny finoana ny fandraisana anjara amin'ny fiainam-piangonana sy ny sampana, atao amin'ny finoana fa tsy amin'ny fahazarana, atao amin'ny fahalalana tsara ny tenin'Andriamanitra. Fa indraindray nge zao no misy nombentsieto ihany zany, fa anao an'izao zay paster ka mba te da verset biblike, manjary haingon'le activité ny verset biblike. Tsy zany nampianarin'ny tenin'Andriamanitra. Inona nambaran'ny tenin'Andriamanitra ary inona nitakiany zany aminao? Zany no izy, zany lay finoana velona ary mitendraka vokatra tsara sady maharitra. Ho amin'izany eny isika mpanompo mahatoky, ka hitenenan'ny tompo hoe tsara zany no mpanompo tsara sady mahatoky. Natoky tamin'ny kely ianao tendreko mpanapaka amin'ny be, midira ny fifalian'ny tomponao, ka na dia tsy mamontsy aza ny aviavy, na dia tsy misy voany aza ny voaloboka, na dia madiso fanantenana aza ny olivy, na dia tsy mahavokatra hoanina aza ny say, na dia maty aza ny ondry eo amin'ny vala ary tsy misy omby eo ampahatra, dia mifalia eo amin'ny tompo, miravoravo, fa ny fifaliana ao amin'ny tompo hoy ny bokin'ny Nehemia, zany ny fiarovana mafy ho anareo. Raisy ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, ampiorina anareo amin'ny finoana marina, ampitombo ny finoanareo, ka azahoanareo misaina, azahoanareo miteny, azahoanareo mivelona, ary azahoanareo manompo amin'ny fahamarinana, ka atonga anareo vavolombelona mahatoky hatramin'ny fahafatesany. Omeny tompo anareo ny satroboninahitra fiainana mendrika amin'ny mpanompo mahatoky. Amen. Petraka isika.
Izao ny tompo dia manasa antsika iray latabatra aminy. Manao ny rehefa voatondroka isika dia mangataka ny diakonina mba hiakatra ety. Ho aminareo ny fiadanan'ny tompo aoka izara izany fiadanana izany amin'ny eo akaikitsika isika ka iteny aminy hoe ho aminao ny fiadanana na maly hoe aro aminao. Asan-drato ny fonareo eo amin'ny tompo. Aoka hoderaintsika ny tompo Andriamanitra. Eny tokoa tompo ray masin'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny soranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay tia anay sy nanolo tena monjy anay. Amin'ny alalany koa dia ranony anjely ny fiandriananao. Hitsaoan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra. Ary arahany fiangonana ny an-danitra sy ety an-tany, ny dera-pianaranao amin'ny fiompiana. Ary izay koa ankehitriny tompo, dia
dia miara-manandratra ny feona ihany ka mifanajana lehibe no iranay hoe havana ny teny voarakitra mitantara ny fanasana voalohany izay nataon'i Jesosy Kristy ary mbola ankalazaintsika mandraka hitriny araka ny afatra napetrany. Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alizy namadiana azy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra dia nivakiny ka hoy izy raiso ano tia ny tenako izay omena ho anareo izao natao fahatsiarovana ahy. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misotro amin'ny tianareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keliko ka na ovinana misotro ianareo dia izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Araka izany dia misaora ny tompo izay nampamendrika antsika hanananjara ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Amen. Petraka isika. Araka izany teny fanorenana izany ry havana diako isika hatsiaran'i Jesosy Kristy ilay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika dia fanampihavanana natolotra Andriamanitra antsika izany. Aoka ary isika hiara-misaotra sy hivavaka. Misaotranao izay Andriamanitra ranay tompon'ny lanitra sy ny tany fa ny famindramponao aminay mpanota mahandro dia nomenao ny zanaka ho lay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Ranay any an-danitro ndreto izay manao teo anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan'ny zanaka olona, ny fijaliany sy ny fahafatesana, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fifonany mandrakizay ho anay ka miandry sy mitalao ny fiverenany izahay. Ankehitriny ary ray io aidino ny fanahy masina mba hameno ny fonay ka andraisanay tokoa amin'ny finoana velona ny tomponay amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'izao fanasana izao. Fa ny fanahinao masina no aharinao hanamasinanao ary hanomezanao anay ny zava-tsoa rehetra. Mitsapanay tokoa anie ny fanatrehanao mba tsy izay intsony no velona fa ianao no velona atao anatinay. Miaraka ny fiangonana ry Jesosy Kristy tompo izay izay tonga atao anatrehanao iombona amin'ny latabatra masina dia mangataka mba hampiraisinao aminao ohatry ny sampana. Ampianary ifankaty tahaka ny tiavanao anay izahay arako izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana aminao dia ianao izay miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hira fa 10:10 ny andininy faharoa.
efa nandray ny fanahy mahazanak'Andriamanitra atsika isika ka zany no ahafahantsika miara-mivavaka hoe rainay o izay any an-danitra mba masinina anie ny anaranao hitonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao mety an-tany tahaka ny an-danitra meona iny izay anina sahaza ao anay ary mamelany ilokay tahaka ny namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy ka manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Mitsangana ny fiangonana. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny kapako misaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny tompo avia efa voavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Manao ny hira fahasivy amin'ny zato isika dia ho zaraina ny mofo sy ny kapoaka, ny tsy mpandray fanasan'ny tompo dia afaka mipetraka. Ary izay efa nandraiko ny mofo sy ny kapoaka ny tanany dia mahazo mipetraka ka rehefa tafaverina ty ny diakonina dia miara-mihinana ny mofo sy ny sotro amin'ny kapoaka isika. Hira sivy amin'ny zato.
toizatsika amin'ny 7 amin'ny 100. Aka hitsangana ny mpandray fanasany tompo. Hoy Jesosy Kristy Tompo, raiso, ano, tiany tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatserovana. Hoy koa Jesosy Kristy Tompo, sotronareo rehetra ity fa tiano rako. Dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, izao no ataovy ho fahatserovana. Ataontsika ny hira faefatra, andininy faefatra. Mamy rery tomponay, izao fitianao izao, ka indreto zahay avy mba hisaotranao. Jesosy Kristy tompontsika izay vombo tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ene ampahery sy aro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo aniny fiadanana. Mahazo mipetraka isika.
manantitra ny fiarabanantsika rehetra tonga amin'ny fotoana ny filazan-draharaha isika. Mandra-pahatonga ny tompon'ny sekretera tonga ety a misy vaovao vitsivitsy reto. Ny voalohany a ny étude biblique dia anomboka indray amin'ny talata izao. Ny étude biblique dia tsy natao an'ny curieux fotsiny hoy aho fa mila mandalina soratra masina isika, ka dia afaka manatrika izany na koa manaraka izany amin'ny alalan'ny Zoom zany isika araka ny lien izay alefa amintsika ihany. Ny loahevitra izay ho banjinina amin'izao telo volana farany amin'ny taona izao dia ny hoe ny ministèran'i Jesosy Kristy izay tanterahan'ny mino sy ny fiangonana. Ireo ministera telo ny Jesosy Kristy izay sainy tanterahantsika tsirairay avy ary sainy tanterahan'ny fiangonana, zany ny loahevitra banjinitsika mandritra ny étude biblique amin'ity telo volana farany ity. Manaraka zany, manomboka amin'ny alahady zao dia isindray ireo 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora, ka dia manomboka amin'ny alahady zao zany mialohan'ny vakiteny izay fanaontsika dia isy ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora. Farany manomboka amin'ny alahady fa 30 ny volana oktobra izao dia isy indray ny ankatoka fanomanam-panahy ho an'ny mpandray ny fanasan'ny tompo. Isika rehetra no manatrika an'izany kanefa dia atao ato anatin'ny fotoam-pivavahana izany ary atomboka amin'ny alahady fa 30 ny volana oktobra izao. Dia mbola faly miarabantsika indray ry havana ny mpitandrina sy ny komity eto amin'ny FPMA Toulouse amin'izao alahady tolakandro izao. Ny fahasoavana sy ny fiadanan'Andriamanitra ny ho amintsika tsirairay avy. Toy izao ny vaovao azo ambara amintsika anio. Vaovao nasionaly mbola mampatsiahy antsika hatrany fa misy ny fiofanana soritra asa-piangonana KNPL ny FPMA izay azo arahina amin'ny alalan'ny phone-call isaky ny alarobia hariva amin'ny 8 ka hatramin'ny 9 ora hariva. Misy fandikan-teny amin'ny teny frantsay izany. Taratasy fisaorana avy amin'ny sampana zava-maneno nasionaly. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le SZM national tient à témoigner de sa reconnaissance première à Dieu pour le bon déroulé de la première édition du week-end SZM Family, ces 24 et 25 septembre à Toulouse. Nous tenons également à remercier très sincèrement la FPMA Toulouse, le SZM Inchpeo, le Vundinasa Sociali, la chorale La Fune Mazave, ainsi que l'Église réformée de Toulouse pour l'accueil chaleureux et fraternel que vous nous avez réservé lors de ce week-end. Merci pour le temps et l'énergie que vous avez consacré à la préparation et à la bonne tenue de ce week-end. Nous remercions aussi tout particulièrement le pasteur Falman Nararanjantu pour sa présence et son accompagnement spirituel au cours de celui-ci. Et merci également au Braufubé ainsi qu'à notre pasteur aumônier Zueltina Rarivumanana pour leur soutien et leur prière au nom du Bureau national du SZM. Tuzao vunvovou aviani velani mkiaske ni grand ménage à omni vieux temple. Ici une fana duvana guavana vieux temple, tout une fanao miaraka amni ERT, amnia saputi dimia befulu octobre am siv kachamlumbe fulura marain. Bula umenatsika ny fandaminana am'izany ahafahantsika rehetra mandray anjara. Toy izao ny vaovao avy eto amin'ny tafo. Taratasy fisaorana. Ry fiangonana malala izahay raha Maharivo Benedictie vadiny sy ny fianakaviana raha Samuel Patrick sy Noromampionina zanany ary ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana fankasitrahana anareo rehetra tonga nidodododo nanotrina anay tamin'ny fomba maro nanehonareo ny fiombonam-ponareo taminay tamin'ny fodimandry ny malalanay raha Maharivo Estera teraka raha Manantenasoa ny 30 aogositra 2020 sy 2020 tany Madagasikara. Misaotra indrindra tsy namelanay ho toy ny sira latsakan-drano. Andriamanitra manakaripahasoavana ny ry havana amaly fitianareo rehetra
ary ny fiadanan'ny tompoany anapaka ao am-po sy ao an-tokantranonareo tsirairay avy. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany. Famangina manjo. Ny famangina ny fianakaviana Randrena Solofara sy Tsiry izay namony reny dia ho tontosaina amin'ny Alahady 7 oktobra herin'ny anio. Filazana mariage. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Genèse 2:18. Madame Rakutunjaine Béluise, Monsieur Radzofera Raymond, Monsieur et Madame Radzofera Luc et Dominique, ainsi que Madame Rabout Tina Isanange Laurence, Madame Razafndrabi Romance et Monsieur André Mampian Narabé Mananzara sont heureux de vous annoncer le mariage de leurs petits-enfants et enfants, Kaël et Damien, le 8 octobre 2022 à 15h au château de Loubéjac à l'honneur de Kos. Taratasi fisaorana. Anultra rakpisaorana 100 € ao fa nivaly vavaka, nivaly ny vavaka nangatahiko taminao ka ny ten'Andriamanitra entiko hanolorana izany dia nalaina tao amin'ny bokin'ny Salamo 7:7 andiny 7:4 manao hoe: hideranao eny amin'ny firenena maro aho Jehova o, ary ankalazanao eny amin'ny jentilisa, fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindramponao, ary mipaka eny amin'ny rahona ny fahamarinanao. Amen. Ka manolotra 50 € ho an'ny mpitandrina ary 50 € ho an'ny fanorenana trano fiangonana. Dia mangataka vavaka izany fianakaviana izany. Vaovao avy amin'ny sampana tanora kristiana voalohany mikasika ny vendredi des jeunes. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bonjour à toutes et à tous. La STK a le plaisir de vous inviter à son habituel vendredi des jeunes, le vendredi 7 octobre prochain à 19h30 au Vieux Temple. Intitulée Face à l'épreuve, cette soirée ayant pour thème notre relation avec Dieu dans les épreuves est ouverte à tous. Ainsi, nous vous attendons nombreux pour cette soirée ludique de louanges, de prières et d'édification. Vovo Farou. La STK a le plaisir de vous informer qu'elle reconduit la vente de produits au profit du projet Tchan Fiangonana. Elle débutera au courant de la semaine à travers un site sur lequel vous pourrez consulter les produits et payer directement pour valider votre commande. Vous y retrouverez des suites, des tableaux ainsi que des tote bags. Les informations et prix des produits seront indiquées directement sur le site. Les prises de commandes se clôtureront le dimanche 14 octobre pour recevoir les produits fin novembre. À très vite pour le lancement des commandes. Vaovao amin'ny sampana sekolon'ny ten'Andriamanitra mampafantatra antsika izy ireo fa nanao vokatra ao aorian'ny ity fanompoam-pivavahana ity ka manantena ny fandraisantsika anjara mavitrika amin'izany. Fifanakalozana piolipitra na échange de chair. Amin'ny asabotsy 10 sy alahady 9 oktobra ho avy izao dia misy ny fifanakalozana piolipitra miaraka amin'ny tafo Bordeaux ka ny mpitandrina Jean Teddy Ramaherzona no avy eto amintsika ary makany Bordeaux ny mpitandrina Élisée Andremiandra. Omena antsika tsy ho ela ny programa rehetra momba izany. Katekomena. Ny fisoratana anarana amin'ny fianarana katekomena dia amin'ny farany 7 oktobra any amin'ny mpitandrina. Efa misy ny festa Tourne permanence ataon'ny mpitandrina ao amin'ny fiangonana 68 rue Pargaminière isakany talata amin'ny 10 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora maraindro sy ny alakamisy amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 ora. Iankaviana nefa isika iantso ny mpitandrina mialoha raha mila rendez-vous mba tsy hifanindry. Ny tompon'anjara amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana anio dia ny SVK sy ny SLK araka ny fandaminana
ary ny fanompoam-pivavahantsika amin'ny alahady 7/20 ary 3 oktobra dia any amin'ny Vieux Temple avokoa ary manomboka amin'ny 10 sasany maraina. Sotratsika nahatratra amin'ny farany, voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Fanaontsika miaraba ireo vahiny vao tonga na sendra mandalo ka raha misy amintsika eto izay sendra mandalo na voahonina dia mangataka anareo mba hitsangana tompoko. Dia faly zay miaraba anareo sy mandray anareo tonga soa eto amin'ny tanànan'ny Toulouse sy eto amin'ny FPMA Toulouse. Misaotra indrindra niaraka taminay satria ny fiarahanareo taminay teto dia nampahery anay, nanampy ny isanay, nanampy ny teny izay sy ny vavaka nataonay ary dia mitsodrano anareo zahay. Andriamanitra ny fahasoavana ane ahatanteraka soa ny antony nahatongavanareo eto na hitoetra anareo nandalo, anambona anareo, ampirotsaka be dia be ny fitahiny ary tsaroa fa na oviana anareo ny mandalo eto dia na mitoetra eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Dia misaotra indrindra dia ho tahin'Andriamanitra tompoko, afaka mipetraka nareo. Fanaontsika koa ny alahady voalohany tahaka izao ny miaraba ny zokiolona izay natratra ny tsingeritaona nahaterahany tamin'iny volana septambra iny. Ray ihany izy ireo dia Ramatoa Jacqueline Rakoto angatahana mba hitsangana tompoko. Dia faly zay miaraba anao zoky ray aman-dreny eto amin'ny fiangonana mahatratra ny tsingeritaona nahaterahana. Andriamanitra ny fahasoavana nitahy anao, nampitombo ny isan'ny taonanao ary dia rainy izy ao anatin'izany. Fa ny teny fampanantenana dia mbola mihoatra noho izany, tsy miova ao izy, mandra-pahafotsy volonareo. Raha nikika ny mpanoratra ny salamo miteny hoe aza mafoy ahy Andriamanitra ô, mandra-pahafotsy volo ahy, dia nambaran'ny tompo fa mahatoky izy ary miazona ary zany ny tsodrano izay omenay zanaka sy zandry ho anao dia ny ahatonga anao tratry ny ela indrindra ambara-pilazanao ny asa lehibe izay tanteran'Andriamanitra eo amin'ny olombelona, eo amin'ny fianakaviana ary eo amin'ny tenanao manokana hivavaka isika. Tompo misaotra anao zay no ity fotoana ity nomenao anay ary azahoanay misaotra anao manokana no ity mpanompovavinao ity nitehirizinao ary nahatratra ny tsingeritaona nahaterahana. Mivavaka ho azy zahay tompo, maneo ny fankasitrahana sy ny fisaorana noho ny taona maro izay nomenao azy. Ary ianao ne mbola hitahy, hiaro, anambona, ianao ne mbola ametraka ao am-pony sy eo amin'ny tokantrano misy azy. Ny fiadananao azony mifaly eo aminao ary anome azy ny finoana velona, azony mitory ny fahatsaranao rehetra sy manambara ny asanao lehibe amin'ny taranaka araka ny teninao. Dia ninninona tsara, ninninona mampandroso, ninninona matehidera, ninninona tompo mametraka ny fitahinao mananambiampy ao amin'ny tanterao zany, araka izany fifaliana ho azy ary fisaorana mitafotafo avy aminay isan'andro mandrakariva. Izay tsy voatononay amin'izany vavaka zany hainao tanterahana dia omeo azy malalaka ho voninahitry ny anaranao. Ny anaratsoan'i Jesosy Kristy. Amen. Dia mirary soa indrindra tompoko, mahazo mipetraka ianao. Melon'ny farany dia nisy fanambadiana izay nao masinina teto ary araka ny fanaontsika dia tolorana baiboly izy ireo sady raisy tanana amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo. Ka dia antsoina mba akedy hiakatra ety zany Andriamatoa Rajonary Velotahina sy Stefania. Dia faly zay miarahaba anareo manokana ny amin'izao nahafahanareo nanorina ny tokantranonareo zao, nametraka zany tao amin'ny tompo
ary nandraisanareo tsodrano. Faly zay satria tonga ao amin'ny dingana atao hoe ambonimbony kokoa amin'ny fiainany zanak'olombelona ianareo araka ny narian'Andriamanitra, ary zany indrindra ny rarina isoa amin'ny tokantranonareo mba ho tokantrano maharitra, ho tokantrano feno fiadanana, ho tokantrano feno fifaliana, ary ho tokantrano feno ny fitahim-panahy rehetra dia fiteny moana hoe aranjanaka manjafy ka dia hozany koa ny faniriany ny fiangonana manontolo. Ary izao ny voasoratra ato amin'ity baiboly ity zay karazany roadbook moa isika na boky fanolondalana ho anareo. Inona ny arovany zatovy ny lalakaleany tsy voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Ity baiboly ity dia atolotra an'Andriamatora Jaonary Velitahina sy Ramatora Zanak'ody Stefany Vady ny fahatsiarovany so fiarabana azy noho ny nanamasinana ny fanambadiny teto amin'ny FPMA Toulouse. Dia mirary tokantrano sambatra ho anareo ny fiangonana manontolo, ary marika zany dia hitehaka izay rehetra. Ary dia mandray tanana anareo koa zay anaran'ny fiangonana ary manolotra ity baiboly ity. Marihana fa baiboly spécial nomena ny mpivadivady amintsika, la Bible pour le couple. Ary dia engane zany tena ampitombo anareo amin'ny finoana, fanantenana ary ny fitiavana. Dia marihana tokantrano tompo. Izao dia tonga amin'ny minitra ny trano isika. Amin'ny anaran'ny komitin'ny trano no iarabanantsika fiangonana amin'ity andro anio ity. Ny voalohany indrindra dia anton'Andriamanitra ho an'ny fiangonana. Taranaka voafidy ianao ry fiangonana. Taranaka voafidy isika, olona lanain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba hilaza ny hatsarany, mba hanambara ny famonjena natolony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tena zava-dehibe zany, tsapanao ve zany? Ary maniraka ny fiangonana izy hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, araka ny hitantsika ao amin'ny Marka 4:15-5. Hoy Jesosy hoe mandehana n'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Tsy ny mpitandrina na ny mpitoriteny na ny evangelistra, tsy voatokana ireny ihany sao diso fevitritsika no afaka hitory ny filazantsara, fa isika rehetra mihitsy no antsoin'Andriamanitra hitory ny filazantsara ry havana, isika fiangonana manontolo. Ary misy zavatra maro ahafahantsika mandray anjara amin'izany. Anisan'izany ny trano fiangonana izay tadiavintsika na atsangantsika. Io trano fiangonana io dia entintsika manatanteraka ny fitoriana ny filazantsara. Koa tsarovy fa rehefa mandray anjara amin'io ianao zany dia efa mandray anjara anatin'ilay antso ataon'Andriamanitra amintsika fiangonana. Dia mety hiteny sika hoe tena goavana be kosa angely izy, tena lavitra be. Dia ahoana izy ny tenin'Andriamanitra amintsika ao amin'ny Genesis 4:7-4 tapany voalohany. Hoy ny Tompo, fa moa misy zavatra mahagaga izay tsy hain'i Jehova va? Teny amintsika Andriamanitra hoe moa misy zavatra mahagaga izay tsy hain'i Jehova va? Inona ny tsy vavitany tamin'ny fiainantsika? Inona ny tsy vavitany tamin'ny fiainan'ny fiangonana? Ary dia misy fijoroana vavolombelona ataon'ny filoha anambara izany zava-mahagaga izany teo amin'ny fiainana na fiainan'ny fiangonana zany, mety fiainantsika koa afaka mijoro vavolombelona koa isika. Mino fa maro fa amin'ity ity zany dia omenan'ny filoha ny fitenenana. Dia mbola faly mirapantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'ny Tompo. Araka io tenin'Andriamanitra misoratra lehibe amintsika io dia tiana ny hijoroana vavolombelona amin'ny zavatra niseho teto amin'ny FPMA Toulouse. Anisan'ny iainantsika io tenin'Andriamanitra io ary tokony ho fantatsika. Tamin'ny taona 2014 dia nandray ny cœur uni ny Tafy Toulouse. Vitsy zany dia
amitsika fa nety tsara ny zavatra natao kanefa tsy zao ny zavatra tadidiana ho antsika rehetra zay fananray anjara tamin'izany fotoana zany a tsy tanteraka izany fotoana zany raha tsy nisy fiafiana, raha tsy nisy fitolomanam-bavaka, raha tsy nisy fiombonana, raha tsy nisy firotsahan'ny rehetra na ny sampany zany na ny dekona na ny komity na ny fiangonana nanao izany asa lehibe zany. Ary ny zavatra mahagaga dia zao vita le fotoana tena hita hoe niseho ny voninahitr'Andriamanitra tao anatin'izany fotoana zany. Zavatra tsy tokony ho adinoina zany, valiny io tenin'Andriamanitra io zany, ary efa niainantsika ohatra ray fotsiny ny ainan'ny fiangonana. Tao anatin'io fotoana io dia nisy événement anankiray tiako tsindriana kely nisy zany ny répétition ny chorale andray asabotsy hariva zay dia tapitra efa tamin'ny angamana efa tamin'ny ray maraina le izy dia le olona enjato ny zaika atao tsy maintsy naterina tany amin'ny hôtely ary ny fomba nanaovantsika an'izany dia inona dia natsoina daholo ny tovolahy ny ray aman-dreny teto amin'ny fiangonana hoe alaina ao amin'ny salle mermozy ary aterina any amin'ny hôtely satria tsy manana moyen de locomotion ny ankehiazana dia natao ny antso dia tonga tamin'ny ray maraina nivoaka ny mpihira ireo fa nilahatra teo amin'ny salle de mermozy daholo ny tomobile angamana efa 10 tena zany ry havana le tena itadiavin'Andriamanitra amintsika. Voatatitra le olona marobe ary olona ireo nanao sacrifice ireo chauffeur ireo tamin'ny ray maraina izy tsy natory ny fo tsy maintsy niezaka zany hoe misy ezaka tsy maintsy atao ary ny vokany dia zavatra mahafaly faly ny olona ary tena ho antsika zay teo tena natsapa mihitsy hoe tena zany ny atao hoe fiangonana ka izany ry havana no anetanana antsika amin'izao projet trano fiangonana zao. Raha tsy manao sacrifice tsika, le sacrifice tenenety dia le vavaka ny fitolomanam-bavaka amin'ity projet ity, raha tsy mirotsaka ny tsaray avy zany hoe le mirotsaka eto dia hoe mivavaka manao ny rehefa manao ny antso zany ny mpitotra fiangonana hoe zao ny atao dia reny fa manao daholo ary ny farany tsy maintsy avoakantsika le aty apositsika raha tsy zany tsy mandroso le izy ary zay le sacrifice tadiavin'ny tompo ry havana ary mino izahay mino aho fa raha manao izany daholo ny tsaray avy isika zay tonga eto ary zay manaraka izao fotoam-pivavahana zao amin'ny alalan'ny YouTube dia ho tonga amin'ilay tanjontsika inona ilay tanjontsika amin'izao fotoana izao hoe manenjika an'ilay 300 000 euros ao anatin'ny roa taona amin'izao fotoana izao dia azo lazaina fa tsy amety taremarika anareo zay androany fa azo lazaina fa mbola vitsy nefa mila izay sacrifice zay tadidio fa raha tsy nalatsaka ny rahan'i Jesosy Kristy tao amin'ny azo fijaliana dia tsy nisy ny fitsanganany tena tamin'ny maty ary ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no mampandresy atsika ka izany no tokony ho atsapantsika tena hoe Jesosy Kristy ary maty ho anahy inona no mba ataoko nomeko azy ka andao ry havana raha mbola misalasala ianao hoe maninona ny mbola tsy nandray anjara tamin'ny tonom-bola maninona mbola manontany tena hoe ho vita ve sa tsy ho vita valio ny antsony tompo atoloro ny tenanao azy dia ahita fifaliana sika amin'ny taona izay omeny tompo atsika ahita n'io fiangonana io dia ho an'Andriamanitra reny ny voninahitra. Amen. Zao ary dia tonga amin'ny fotoana ny fanatitra isika ry havana. Endrika anankiray anehoantsika ny fanoratenantsika izany. Rehefa nanolotra nakasitrahana ny fiangonana tany Lodikia dia nambara fa ny tenany no natolony ny aloha ary dia nalalaka ny tanany, nalalaka ny bosiny. Dia toy izany anie ny fanorantsika tena ho an'ny tompo ary esehontsika amin'ny fanatanterahana ny asany. Ataontsika ny rehefa voatondro dia tatazana ny rakitra. Endrika sareakano anompo kwanao Jehovah
favantsika tompoko tompo andriamanitra malalanay ao dia mbola misaotra anao zahay no ty fotoam-pavahana ny rahanay natao ty tandroany tompo misaotra anao no namorino anay teto niara-dera ny anaranao niaraka nandray ny afatra avy aminao niaraka ny ray latabatra taminao tompo misaotra anao noho izany tompo ampianary tokoa ny izahay tompo mba hiverina aminao hanananay finoana velona tompo mba tsy ho finoana maty tompo no entinay mandeha isan'andro aoka Jesosy Kristy izahay mba anana ilay etaeta tompo andray ny teninao hitsakotsako izany ary ampiatra zany amin'ny fiainanay andavanandro mba tonga anay tsy mitaka ny tenanay tompo fa tena hibanjana anao tokoa anio zahay Jesosy Kristy dia hitondra eo am-pelatananao ireo olona izay nandray fahasoavana voalohany indrindra dia aoka izareo mba hisaotra anao sy hideranao noho izany ary misaotra anao tokoa ny izahay noho izany Jesosy mivavaka koa izahay ho an'ireo marary na marary ara-batana izany na ara-tsaina na ara-panahy ihany koa ho an'ireo midopa-oriana mba ho ampaherezanao Jesosy ho an'ireo sahirana ninina endrika izany fahasahiranana izany ireo tsy hanasa mba ianao nanome azy izay sahaza ho azy amin'ny fotoana izay efa fantatrao vavaka ihany koa an'ireo mpianatra sy ny mpiasa mba nitanteraka izany Jesosy ho anao voalohany indrindra fa tsy ho an'ny olombelona mivavaka koa izahay Jesosy Kristy ho an'ny Madagasikara tanindrazanay ho an'ireo mpitondra sy ny mponina rehetra eo aminy mivavaka ihany koa izahay Jesosy ny FPM Toulouse fiangonanay ny mpitandrina ny komitsy sy ny mpiandraikitra samihafa ary mipivavaka rehetra tompo tsaronay manokana tompo ny projet rehetra izay mpiasanay atao tompo anatin'ny izany fiangonana izany anisan'izany ny projet V3M dia ianao tompo no anampy amin'ny fanatanterahana izany mametraka ihany koa izay tompo ny projet trano izay fa nozaraina taminay teo mba ianao re no andresy lahatra ny tsirairay ahafahanay tsiray avy tompo andray anjara arak'izay tandrifinay ary mahafahanay indrindraindrindra tompo anana fijery iray izay mibanjana aminao ahafahanay mantanteraka an'izany asa zany ary ianao tompo no hanome ny valiny izany amin'ny fotoana izay ianao irery ihany no mahafantatra azy tompo mbola betsaka ireo zavatra tianay angatahana aminao ary votsa ny vavanay ary fohy koa ny sainay tompo ka tsy voatononay anatin'izany vavaka izany daholo ka tianay ny hametraka izany eo am-pelatananao Jesosy Kristy ary satria ianao mahafantatra anao amponay tsiray avy ary ho fenoanao izany araka ny habe ny famindraponao ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany amen dia mamarana izao fotoana izao sika riavana melohan'ny afatra sy ny tsodrano ataontsika ny fanampiny enina amin'ny roapolo andinin'ny voalohany ary ny andinin'ny fahatelo aorinan'ny afatra sy ny tsodrano iara-mitsanga antsika antsika izay manana ny Kristy ho rehareha zao no afatra ho antsika
ataovy izy androsoanareo amin'ny fononareo masina indrindra ka mivavaha ho fanahy masina ary tehirizo ny tenanareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra miandry ny famindram-pony Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Ho aminareo any eny Tompo, hitay anareo any eny Tompo ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo any eny Tompo ka hiatra anareo, anandratra ny tavany aminareo any eny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehanany fiadanana ka mampitombo.